Kafaliana no iarabana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao izay manaraka an'ity toriteny ity miomana eo amin'Andriamanitra ao. Laharana fa 720 sika izao. Isaorana ny tompony famindrapony ny fahasoavany izay mbola iainantsika ary natojo antsika indray an'izao volana Oktobra 20 izao. Volana Oktobra 20 mandeha be ny fotoana efa hifarana sahady indray ity taona ity ary dia ho avy amin'ny fotoana ho avy rehetrarehetra eo indray. Mirary fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny fiadanany ao amin'ny sambatan'olona, ny fiadanany ao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mampiantrano an'izao fitoriana izao ny anaran'i Jesosy andrina ny fiadanana ary andrina ny fiadanana io manome fiadanana ho an'ny tsirairay avy. Amin'izao vanandro eny antsika izao dia samboaravoara izao tontolo izao samboaravoara ny fiainana ka mila fiadanana ny olona, mila stabilité ny olona, mila fitsaharana ny olona. Ao am' Jesosy ihany misy an'izay. Ianao izay manana an' Jesosy tsy taka ny olona rehetrarehetra zay tsy mahalala no avy ianao. Ianao izay manana an' Jesosy tsy taka ny olona rehetrarehetra zay mandeha fahoany fotsiny fiainanao. Fa fantatrao hoe avy aiza ianao, fantatrao hoe andeha ho aiza ianao. Amen na sa tsy amen zany. Ianao izay mahalala an' Jesosy tsy mandehandeha foana ny fiainanao. Ianao izay mahalala an' Jesosy tsy etiketiny rivotra sy zava-misy eny fotsiny ianao fa manana tanjony ianao fantatrao fa miandry ny fampakarana ianao fantatrao fa mihaino an'le trompetra zay haneno ianao ka rehefa maneno ny trompetra hitsangana amin'ny maty izay maty ao amin'ny tompo ianao dia hiova endrika ary arakarina eny amin'ny raolanitra raha fofobadin'i Kristy marina ianao. Raha tsy mbola ao ianao ka maheno an'ity teny ity dia lazaiko anao fa mila manana an' Jesosy ianao, mila mibebaka marina ianao, mila mafohy ny ratsy fanao ianao, mila mafohy ny fahotana ianao mila manolo tena manaiky azo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Tsy forsena nefa izany fa ny olona any an-danitra tsy olona forseny tonga any fa olona tia ny tonga any, olona resy lahatra ny tonga any, olona tena hoe nadio am-po ary tena tia ny fiaviany. Zay ny voalazan'ny apôstôly ao amin'ny epistiliny ao hoe ho an'izay rehetra tia ny fiaviany, tianao ny ve ny fiaviany fa tsy terena ny makany an-danitra, tsy forsena ny makany an-danitra sao dia hoe hivavaka ho ny hafa ozy le tao miomana tao hoe manolora tena, mila manolo tena ianao, mila bebaka ianao, mila mandray an' Jesosy ianao, mila an'izao ianao. Tsy dia tiako loatra ny loha manao an'izay hoe mila an'izao ianao, mila manao an'ity ianao, mila manao an'ity ianao, mila manao an'izao ianao fa raha vao manao an'izay tena le hevitra le izany hoe tsy hoe tereny fa tena hoe an-tsitrapo, ampitiavana. Zay le zavatra tena mipetraka hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny teniko. Ny didy voalohany ny didy voalohany indrindra tsy miovy zany ho maly Seigneur mandrakizay dia hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ka ny olona hiditra any an-danitra, ny olona ankasahan'ny tompo dia ny olona tsy noterena hoe noho ny tahotra ny helo, noho ny tahotra ny fahaverezana, noho ny tahotra ny sazy natonga azy nivavaka, natonga azy nanolo tena, noho ny izy te ho sitrana, noho ny izy te ho afaka olana natonga azy nanolo tena. Eny Jesosy Kristy aloha ny teny hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana izao anao ny fitsarana. Mety tao anatin'ny fiasana fatratra mihitsy ianao, tao anatin'ny eta mavesatra mihitsy ianao no nanatona ny tompo dia nomeny fitsarana ary rehefa tonga tao nazo fitsarana dia tsy te hiala intsony. Misy matsy noho ny famporetany, noho ny fahatereny dia nanatona ny tompo izy. Tsy haiko hoe tsy nisy vola ve, tsy haiko hoe tsy nanan-koanina ve, tsy haiko hoe tsy nanambady ve, tsy haiko hoe tsy nisy asa ve, tsy haiko hoe tao anatin'ny aretina maro ve dia nanatona ny tompo. Fa rehefa sitrana iny rehefa aveo, rehefa nahazo asa iny rehefa aveo, rehefa nahazo vola iny rehefa aveo, rehefa nahazo vady izy rehefa aveo, baibay Jesosy. Satria nahoana tsy Jesosy ka iny tena dedava fa le fitahian' Jesosy. Za raha miresaka aminao eto androany tsy resaka fitahian' Jesosy hatramin'izay ka hatramin'izao moa zany ny tena hoe ho resahako aminao dia tena hoe ho fitahian' Jesosy fa Jesosy en personne mihitsy. Ahoana le hira hoe tsy ny fiadananao ihany ireny ilaiko, tsy ny fitahianako, tsy zany no andraraiko fa ianao mihitsy, ianao mihitsy. Le tompony finoana sy mpanefa azy, le tompony ny arena, le tompony zao rehetrarehetra zao, izy mihitsy ny tena hoe eketsika, ho raitsika. Fa ny miditra ny fianjakan'ny lanitra dia ozy hoe tsy olona ny forsena, tsy olona ny terena. Mona aminaina be ianao any an-danitra any, misaonioe be ianao any raha tonga any ianao fa inona natongavanao ty ny terena nasaina anakaty fotsiny zay fa inona natongavanao ty ohatra nisy ny tory tena tary dia tena namatsapasaka be dia tena ohatrany hoe mila manolo tena ony dia mila manaiky ny tompony dia be da be ny olona mbola ohatr' zany. Ohatrany hoe niterena fotsiny izy hivavaka, tsy haiko ny tenenin'ny dadany, tenenin'ny mamany, tenenin'ny zokiny, tenenin'ny vadiny dia terena fotsiny. Tsy terena tompoko ary tsy fanerena izy ty fa tena mpitiavana vokatry ny fo ary ny olona tena tia
zay ny tena zava-dehibe. Zay ny tena izy ary zay le tena tia napetraka hoe ianao raha manana ny tompo veriko hoe misamboaravoaro zao fiainana zao. Tsy fantatry ny olona tsony no avy, tsy fantatry ny olona tsony zay zavatra isy, fa ianao mahafantatra no avy, ianao mahafantatra ny zavatra misy. Mandeha resaka coronavirus tsy mety tapitra izy tia, miditra amin'ny mondialisation, amin'ny nouvel ordre mondial, efa firenena nefa tanàna ray mihitsy ty zao tontolo zao ty ary mitovy daholo ny lamina rehetra mipetraka na ara-pahasalamana ara ekonomika, ara-tsosialy, ara-panabeazana, tena hoe zavatra efa mitovy daholo, efa me tena hoe tanàna iray vahoaka iray mpitondra anankiray, efa ho avy amin'izany zavatra zany tsika. Ary efa tonga izay fotoana izay efa miakaiky ilay antikristy, ilay lehilahnota, ilay hitondra, ilay izay hitondra fiadanana, hitondra fitsahanana, dia efa manakaiky ny fanavotana antsika, efa manakaiky ny fampiakarana ny fiangonana. Zany hoe ny tena tia napetraka zany anatin'ity toriteny ity dia zao: tsy atahotra isika na dia, tsy atahotra isika na dia. Fantatsika hoe avaisitsika, fantatsika hoe vaninandro ohatrany ahoana zao iainantsika zao, ary fantatsika hoe hoaisitsika. Voasoratra ao anatin'ny baiboly daholo zany. Ary ianao no tena manana fanantenana satria manana an Jesosy. Isaia Salamo fahaenina amby efapolo. Salamo fahaenina amby efapolo, zay zany le lohateny hoe tsy atahotra isika na dia. Mizatra maro misoratra hoe na dia. Salamo fahaenina amby efapolo andiny voalohany. Andriamanitra no aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Eo zany no mitondra n'ity fampianarana rehetrarehetra ity hoe Andriamanitra no aro, miaro, fiarovana azo antoka, fiarovana tsy midify, fiarovana tsy manadino, na ny ara-panahy, na ny ara-nofo, ny fiainanao ray manontolo. Ery ho antsika. Mora reraka ny olona, mora kivy ny olona, mora sasatra ny olona, fa izy mihitsy no ero anao. Izy mihitsy no ero anao, ary tsapanao mihitsy io amin'ny herim-panahy. Mety reraka am-panahy ve anao zao, mety sasatra ny mandeha ve anao zao, mety sasatra ny miazakazaka ve anao zao. Androany anao mahainao ty teny ty amin'izao oro itenenako anao zao ny fanahy mahery ny tompo, fanahy fananganana, fanahy mahery sy fitiavana manangana anao indray, mampirisika anao indray, mampahery anao. Mety ohatra ny tahakany Elia anao misy dépression mihitsy, ny déprime mihitsy. Elia dia olona takantsika ihany ozy ny voasoratra. Rehefa miteny hoe olona takantsika izay dia ahoana? Olona mety nalahelo zany, olona mety nono zany, olona mety natahotra ihany zany indraindray, olona mety nitomany zany, olona mety tezitra zany, olona mety nanana aretina kely nahazo azy teny an-dalana teny zany. Matoa ny apôstôly Jakoba dia niteny izay hoe Elia dia olona takantsika ihany, dia nanana an'izay. Ataoko amin'ny faran'ny Jesosy izay hoe nanana an'izay fahalemena izy. Fahalemena fa tsy hota zavatra tsy nahatanteraka azy feno amin'ny maha-olombelona azy. Fa Elia ozy izy dia naheran'ny vavaka dia tsy avy ny orana. Zany hoe tsy ihany le resantsika fa ny tiana tenenina hoe olona takantsika ihany, fa rehefa ao ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampitoetra mampahery izy. Dia Elia io ny déprime izy io. Elia io dia nisy dépression izy io hoe tena za rery ve no mitory an'ity tentsisikile am'ty eto, za rery ve niady amin'ny Jezabela sy Yakaba, iza rery ve ny anao an'ity fa oka izay fa alao ho faty. Satria tena rehefa le nanao an'le défi izy tena bohatra Karmela hoe atsoy ny Andriamanitrareo mpaminany bala efa 7 sa 8 izy teo, atsoy ny Andriamanitrareo ataovy mandrehatra an'io fanatitra io fa raha io no mandrehatra, raha mirehatra io fanatitrareo io dia izy no Andriamanitra ary izy no arahana. Raha tsy mirehatra io fa ny anahy no mirehatra dia izy ny Andriamanitra no arahana. Natao re ty défi ty Elia rery contre an'io rehetrarehetra io. Elia rery ary ny Elia ny teny mihitsy hoe alefaso ny anareo atsovy ny Andriamanitra bala anareo. Natsona maraina tsy tonga, natsona ny atoandro tsy tonga. Elia moa nanany mihitsy atsofa sao dia mbola mivoyage izy, sao dia mbola any an-dalana izy, sao dia matory izy. Misy efa nitabataba, efa nikikika, efa nitetika ny tenany mihitsy hoe mba hodorana amin'ny afo le fanatitra tsy mahay mihitsy. Tsy nisy ninona andrehatra satria Andriamanitra tsy izy, ny Andriamanitra Baala, ny Andriamanitra Mamona, ny resaka vola mankarena, tsy zany ny Andriamanitra, tsy zany ny mahavonjy, tsy zany ny tena fiainana. Marina fa ilaina ny vola, ilaina ny fitaovana, fa tsy zany no Andriamanitra, fa ampiasain'ny tompo reny anaovana zay tokony ho anao. Dia rehefa tonga ny Elia, vita, afa-ponareo, tsy namaly mihitsy bala, tsy tonga mihitsy ny afo, tsy ndrehatra mihitsy ny fanatitra, afa-po, aleo amin'izay anaovako azy ary. Hiditra amin'izay Elia. Ny zavatra secret ny Elia dia zao, rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra io ianao dia hozy izy hoe efa nataoko araka ny teninao daholo ny zavatra rehetrarehetra ho anao rahalahy, ho anao ranabavy, ho anao
izay manaraka an'izao teny izao, ataovy araka ny tenin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra dia ilamina ny fiainanao, ilamina ny sitrapon'Andriamanitra, andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao ary tsy hisy sakatsakana. Fa zay ny secret-ny Elia hoe nataoko araka ny teninao daholo ny zavatra rehetra. Zay ny anankiray. Fa ny secret-ny Elia manaraka dia hozy izy hoe le Andriamanitra zay isehoko isan'andro, l'Éternel devant lequel je me tiens tous les jours. Zay ny voalazany. Zany hoe nisy fifandraisana tamin'Andriamanitra, nisy fifanakalozana, nisy intimité tao amin'ny Elia sy Yahweh, nisy fifandraisana kaiky tao. Tahaka zany koa Davida tany anefitra ny andro ondry rehefa iona tamin'ny Goliath, tsy natahotra intsony, tsy kivy intsony, tsy natahotra, satria fatany hoe le niaraka tamiko tany an-tsaha mahery io. Le niaraka tamiko tany an-tsaha nanampy ahy nanafaka ny ondry tany ambavan'ny liona, teny ambavan'ny orsa no anafaka antsika zanak'Israely koa eo an-tanan'io Goliath zay atahoranareo io efa 100 andro mandrahona anareo eo foana. Secret zany dia zay. Nisy intimité niaraka tamin'i Jesosy Kristy, niaraka tamin'ny ray. Secret dia zao, nifanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainany. Tsy problème tamin'ny Elia tsony ny ason'ny tompo avy hoe dory amin'ny afo ty fanatitra ty. Elia tsy nikikika be, tsy nanao louange hoe adiny 3 adiny 4, tsy hoe ratsy ny louange adiny 3 adiny 4. Tsy nanao hoe jeune be, tsy nanao hoe mivavaka ny tabataba be, tsy hoe ratsy ny jeune sy ny vavaka ny tabataba be. Fa ny tompo no teny hoe misy olona mandraindray dia manao vavaka lava be, vetrreto ny lava ny vavany io ngamba no amalina azy. Fa hoy Jesosy hoe nareo na dia mbola tsy mangatakara efa fatany zay tokony ho anareo. Mbola tsy miteny akory ianao dia efa fatany zay tokony ho anareo. Fandetavin'ny tompo dia le intimité. Indraindray tsika entin'ny émotion, indraindray tsika entin'ny sensation, indraindray tsika entin'ny sentiment, indraindray tsika entin'ny nofo anatin'ny fiderana, anatin'ny fotoana, ao anatin'ny asa dia lasa nofo be le fiatsehana. Fa io nge Jesosy rehefa niona tamin'ny rehefa devoly rehefa tonga teo amin'i Jesosy tsisy forcine be. Vao niona tamin'i Jesosy fotsiny dia tora-kovitra. Vao niona tamin'i Jesosy fotsiny dia hoe tonga ampijaly anay alohan'ny fotoana ve ianao, satria nahoana nisy eta ao amin'i Jesosy tao, nisy ositra tao. Ary Jesosy rehefa avy natao batisa dia nitsangana avy ao anaty rano dia nilatsaka ny fanahy izy tahaka ny endriky ny voromailala. Dia hoy Jesosy hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria nanositra izy toro-teny somafaly, anafaka ny ampahoriana, ilaza ny taona-kasitrahana, tena hoe hitondra fanafahana ho an'ny olona, satria nisy an'le ositra tao aminy. Ianao koa raha lasaina bavy, ianao lay nividian'i Jesosy Kristy, ianao lay mitory ny tenin'Andriamanitra, ianao lay natson'Andriamanitra ao anatin'ny ministera ihany koa, ny secret atoroko anao dia zao: manana intimité miaraka amin'ny tompo ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fianoana azy mandrakariva ara-panahy, manana intimité miaraka amin'ny tompo, ifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Fa rehefa zay nataonao ohatran'ny Elia dia olona tahaka antsika ihany. Fa tsy nisy hoe tena ezaka be, zavatra terena be, fa voaraka ny tenin'Andriamanitra zavatra nataony, ary izy dia niseho teo anatrehan'Andriamanitra isan'andro teo no eo, tonga dia latsaka ny afo. Tonga dia latsaka ny afo ary dia niseho ny voninahitry ny tompo ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ny tena Andriamanitra, fa ny Andriamanitra Bala, ny Astarte, ny Andriamanitra Jezebela sy Akaba dia Andriamanitra tsy izy. Nenjehana amin'izay ireo mpaminany sandoka rehetrarehetra ireo Elia nampiseho ny voninahitry ny tompo tao anatin'izay. Zay le herin'Andriamanitra. Ary zay nataoko amintsika hoe rehefa manana ny tompo isika, manana ny herin'ny tompo, tena miasa ny tompo ary maneho ny vonahany amintsika tsirairay avy. Akaiky ny fiverenan'i Jesosy, mila olona mahatoky Jesosy. Ary ny olona dia leo resaka religion, ny olona reo resaka vola, resaka matériel, resaka zavatra ny tany, resaka zavatra zao tontolo zao. Fa ny olona te hanana fitsarana ao am-pony, ny olona te hanana fiadanana, ny olona te hanana antoka ny amin'ny ho avy. Jesosy Kristy ny manana an'izay, ary Jesosy Kristy ny mila ambarantsika tsirairay avy. Izany ny tsy atahorantsika na dia nataony Elia fanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ny fiainana dia niseho ny voninahiny. Jesosy Kristy koa tao anatiny niositry ny fanahy, tsy isy zavatra forcine sy nanezaka be izy nanao ny asa fanasitranana, famoahana demonisy ny tanana, fa nandeha ho azy fotsiny, satria fanahin'ny tompony tao aminy. Tahaka izany koa ireo mpianatra sy ny maro samihafa ireo. Zay zao ny voalaza. Izany no tsy atahorantsika na dia levona aza ny tany, na dia mifindra any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na dia mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra ny fisafokany. Zany zavatra misy. Etsakilany Andriamanitra aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra ny fahoriana izy. Aleloia, tehaka be mihitsy. Zao anefa etsy an-daniny dia maninona? Levona ny tany, mifindra any an-dranomasina ny tendrombohitra,
mirondrona sy samboaravoarana sy ny onjany, miorona tendrombohitra ny fisafokany, zany hoe tena hoe anaty korotana, ao anaty ady, ao anaty aretina, ny toetrandro efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony, ny ririnina lasa fahavaratra, ny fahavaratra lasa ririnina, ny aretina tsy hay hoe ahoana olona 20 taona dia matin'ny cancer, tratran'ny cancer, taloha tsisy cancer zany, efa antitra be vao tratrany, zany hoe tena mikorotana be zao fiainana zao, ny fiadanana tsy mitoetra tsony, ny asa mety mikatona ho azy eo ny orinasa amin'ny fotoana tsy ampoizina, ny tsisy zavatra surany intsony zany, tsisy zavatra tena azo ifarana. Fa hoy ny voalaza hoe Andriamanitra no aro hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Atoroko anao zany dia zay tsy atao ary tsika na inona ampiseho eo, na inona ady eo, na inona fitsapahana eo, satria iza no ankinanao? Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta io, nanokatra ny ranomasina mena io, nanao fagagana maro teny an-dalana io, ary toizako le izy misy ono ozy izy, ko ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra. Misy ony ny ondry zany dia mampifaly, zay ny voalazany hoe misy ony ke ny sampany mampifaly ny tanànan'Andriamanitra, ny fanahy masina zay. Ono miboboka ozy ny voasoratra anatin'ny filazantsara. Rehefa manana ny fanahy masina ianao, ninona misamboaravoarany onjy eo, inona korotana eo, inona ady eo, tena enjana be nge zany fanoharana zany hoe levona ny tany, mifindra ny ranomasina ny tendrombohitra, mirondrona sy misamboaravoara ny onjany, miororo ny tendrombohitra, tena hoe catastrophe, tena hoe apocalypse. Fa tsy atao ary tsika ozy izy, izany no tsy atahorantsika, satria manana antoka tsika, tsy ny herintsika nantanjatsika, tsy zay volatsika, tsy zay arenantsika, tsy zay fahalalantsika, fa le Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Jesosy Kristy no anarany, io ny toky sy hero atsika. Takizay ny fanampiny teo moa le resaka Elia teo tsisy antony koa nge nandreseny Davida ny Goliata rehefa avy eo hoe tsisy antony, tsisy hoe alao aloha anao entraînement be alao aloha Goliata fa afaka tenoandro sika miona fa ikotrana kely fa izy efa nikotrana tao foana tany fotoana rehetrarehetra tany inefitra tany vao niona tamin'ny Goliata vato indray mandeha fotsiny dia nampirodana anazy, vonona mandrakariva izy, niofana izy tany ambadika tany, tompo koa manofana anao any anefitra, tompo koa mampandalo setra, tompo koa mampandalo fitsapana, misaora azy ao anatin'izany fa ampandresy anao zany ary hitondra fandresena ho anao. Indray mandeha dia maty Goliata fa sy niady be teo noho ny fiomanana tao ambadika tao foana. Aminatin'izany koa ny fitoriana, ny fiasana, fanaovana ny asan'Andriamanitra, mila fiomanana sy fiorenana tsara ao amin'ny tompo ao ambadika zany rehefa ety ivelany rehefa avy eo mandeha ho azy ny fitoriana sy ny fanafahana ny olona. Zao no voasoratra, misy ony ny sampany mampifaly ny tanànan'Andriamanitra, fonena masiny avonindry. Andriamanitra no eo ampovoany ka dia tsy hetsika izy. Andriamanitra no eo ampovoany ka dia tsy hetsika izy. Iza no ampovoaninao? Jesosy Kristy, le Andriamanitra velona. Misy ono ozy izy, io ono io mitondra fiainana, fiadanana, fifaliana ho anao. Satria zay le sary omen'ny tompo anatin'izany hoe resaka ony izany. Dia ozy izy hoe Andriamanitra no eo ampovoany ka tsy hetsika izy. Andriamanitra no amonjy azy rehefa madivo maraina ny andro. Halleluja. Rehefa madivo maraina ny andro, zany hoe efa me tonga ny maraina anao, ary io rehefa hoy izy voalaza hoe rehefa arakaraky ny mame maizina mpiaza zay dia efa me akaiky zay ny famonjena. Ny tabataba ny firenena samihafa, ny kotrakotrana ny fanjakana, nanonona ny feony izy, ny empo ny tany. Jehovah tompo maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Andiny fahavalo, avidy ireo ny asan'i Jehovah izay mahagaga mahatonga faharavana ety ambony tany, mampitsahatra ady hatramin'ny farany tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefony izy, mandoro ny sarety amin'ny afo izy. Andiny ny fahafolo, amarana antsika azy, mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenena samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompo maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Mitsahara ozy izy, amin'ny teny français izy hoe cessez, arrêtez. Ao koa fantatrareo fa zao ny Jehovah. Jesosy mikontrôlina ty fiainantsika eto amin'izao tontolo izao ty. Jesosy mampisy an'io resaka maro samihafa io reo coronavirus io io resaka toe-karena mikorotana io ny ady tsy milamina io, guerre tsy ero io reo zavatra maro rehetrarehetra io, atonga anazy hoe ampitsahatra an'io amin'izay ary hitondra fiadanana. Arrêtez ozy, cessez ozy, mitsahara ozy. Marka 4 rehefa tonga koa ny tafio-drivotra dia hoy Jesosy hoe arrêtez, mangina. Tsy iza zany le Andriamanitra ato amin'ny Isaia, ato amin'ny Salamo fa 27 sy le tao amin'ny Marka 4 iray ihany reo, Jesosy Kristy reo. Izy le Andriamanitra aro sy hery.
tiako apetraka aminao koa zay, izy no ampitsahatra ny tafio-drivotra aminao izy no ampitsahatra ny onjan-dranomasina, izy no aro-hero anao tsy atahotra anao na inona na inona. Amin'ity herinandro vaovao ty amin'ny andro rehetra ho avy iainanao isa-tokantrano isam-batan'olona de ny rariko de aro-hero anao izy, hitondra fitsaharana, hitondra fiadanana, aza matahotra, aza manahy, aza mitaintaina, aza misamboara voara, fa tsika manana an Jesosy feno toky atao tany. Izara fifaliana ho an'ny olona ianao, izara fiadanana ho an'ny olona ianao, izara fanantenana ho an'ny olona ianao. Misy fanantenana de Jesosy Kristy efa akaiky ny deparatsika, lasitsika miaraka amin'ny eny amin'ny raolanitra eto ny korotana sy ny ady rehetrarehetra eto mitohy. Tenen'ny olona hiditra ao amin'ny vala ary ianao aza mihetsiketsika ao anatin'ny samby fiara de hiara-hiakatra rehefa avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Voninahitra de ho azy ihany fiadanana, fitsarana ho antsika rehetrarehetra. Haleloia, amen.